Coucou, dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resantsika anio zany dia zavamaniry mahagaga dia mahagaga tokoa ny fiasany ary tsy fahita matetika zany dia ny voninkazo atao hoe pissenlit zany, na any amintsika angamba dia irony atao hoe mahavoadala nga, tsy haiko marina zany ny tena anarany any amintsika, fa dia maniry eny amin'ny tanety rehetra eny izy ary ny anarana botanika izay entiny dia ny Taraxacum officinal ao anatin'ny famian'ny chicorée izany. Dia misy otrikaina maro dia maro tokoa zany ao anatin'ny pissenlit, dia ny ataontsika hoe taraxacin, ny tanin, flavonoïde, ny vitamine A, B, C ary D, ary betsaka sel minéraux ihany koa, sy ny calcium, ny potassium, ny fibre, ny vitamine K, ny vitamine B6, ny fer, ny magnésium ary ny sodium. Ka dia hitantsika amin'izany fa dia feno otrikaina maro dia maro mihitsy zany ity voninkazo atao hoe pissenlit ity, ary dia inona sinona daholo ny aretina izay soroan'ny pissenlit zany, dia ny voalohany indrindra aloha izy zany diurétique, zany hoe manala ny rano ao amin'ny tenantsika olombelona, satria misy zany ilay rétention d'eau efa niresahako teto zany ny hoe mibotsibotsina daholo ny tenan'ny olona anankiray satria tsy mivoaka tsara araky ny tokony ho izy zany ny rano, dia mety manelingelina manembatsembana betsaka mihitsy zany ny fiainan'ny olona anankiray, ny fahasalaman'ny olona anankiray ny rano izay tsy mivoaka, ary dia mampatavy ihany koa zany eo amin'ny indrindrandrindra eo amin'ny vehivavy amin'ny resaka koa zany hoe ménopause sy ny resaka syndrome prémenstruel, zany hoe ilay fadimbolana izay somary manahirakirana zany eo amin'ny vehivavy sasany. Dia madio ihany koa izy zany ny aty, dia eo ihany koa zany madio ihany koa zany izy ny rein na ny voa zany, ka misoroka ihany koa nireny ataontsika hoe calcul rénal na ny calcul biliaire, zany hoe ny voa, ny vato ao anatin'ny voa sy ny aty zany, dia miady ihany koa izy zany amin'ny fitohanana na ny constipation, dia misy asany be dia be koa zany amin'ny anémie na ny tsy fahampian'ny fer zany, dia manamora ihany koa zany ny fanaitainana amin'ireny arthrose sy ny hémorroïde, ary miady ihany koa zany amin'ny fahataviazana zany hoe mampahivatana koa zany ny pissenlit. Dia manatsara ihany koa ny taovam-pandevona-kanina, manala an'ireny karazana ataontsika hoe rivotra amin'ny kibo ireny sy ny karazana zany hoe tsy fetesana ao amin'ny tube digestif zany, dia miaro ihany koa izy amin'ny taolana izay, satria amin'ny hoe fananany ny ataontsika hoe calcium betsaka zany, dia miaro ihany koa izy amin'ny homamiadana, indrindrandrindra ny homamiadan'ny prostate, ny tsinaibe ary ny vavony, dia miady ihany koa zany izy amin'ny diabeta ary antioxydant, zany hoe mandio ny taova rehetra ao amin'ny tenantsika zany, dia miady ihany koa izy amin'ny ataontsika syndrome de l'intestin irritable, izay mbola ho azavaiko eto bebe kokoa ny momba an'io intestin irritable io, satria dia maro dia maro ny olona zany izay voan'io intestin irritable io, ka mahatonga ny arerahana, mahatonga ny karazana aretina maro toy ny dépression nerveuse sy ny sisa izany. Dia eo ihany koa ny diverticulite, aretina ao amin'ny tsinay ihany koa zany, dia
manatsara ihany koa zany ny fijery zany ny maso. Ny pissenlit koa zany dia afaka ihany koa zany andiovana hoditra, zany hoe ny karazana tsiranoka ao anatin'ny pissenlit zany dia afaka andiovana an'ireny ataontsika hoe zany hoe eczema amin'ny an'ireny zany amin'ny hoditra reny mirotsondrotsona toy ny psoriasis sy ny sisa zany. Ny fampiasana ny pissenlit zany dia afaka ampiasaina zany ny taova rehetra ao amin'ny voninkazo atao hoe pissenlit, zany hoe afaka ampiasaina na ny raviny afaka ampiasaina ny felany afaka ampiasaina ny tahony ary indrindrandrindra koa zany ny fakany. Ka betsaka zany ny azo anaovana azy dia amainina aloha zany zay ny tena tsara indrindra mba ahafahana mitahiry azy dia amainina, dia afaka ihany koa zany atao fonosana tsara zany dia atao anaty congélateur, ka afaka atao tambavy fisotro matetitetika zany ny pissenlit. Afaka ihany koa atao karazana salady na ny raviny io na ny felany afaka anaovana salady dia afaka ihany koa zany andrahoana ohatry ny anana ireny zany ka tsaratsara, ohatra hoe ampifangaroana amin'ny anamamy, ampifangaroana amin'ny anandrano ny sy ny karazany maro samihafa reny zany, fa dia mahatsara dia tsara mihitsy zany ny fahasalamana. Afaka ihany koa zany vidiana any amin'ny reny supermarché reny zany ny pissenlit izay atao amin'ny dité, zany hoe efa noamainina zany efa nandalo laboratoire, dia hosotroana isan'andro zany ray sachet ao anatin'ny tasy iray aorinan'ny sakafo zany isan'andro dia mandio ny taova rehetra ao anaty ary dia mandio ihany koa zany ny taovam-pandevona-kanina. Ka izay efa nitantaraiky teo izay daholo zany ny asan'ny pissenlit. Dia ny raviny sy ny felany sy ny tahony zany dia amin'ny printemps zany no tsaratsara kokoa zany ny hinanana azy, dia ny fakany zany dia amin'ny automne, izay no mahatsaratsara kokoa azy. Ka raha ny tenako manokana zany raha ohatra anao salady na pissenlit anao dia tsaratsara ilay efa vidiana any amin'ny supermarché reny zany, satria reny efa madio tsara, satria tsy dia tena tokisako loatra zany misy ny insecticide sy ny rehetrarehetra raha ohatra ka hoe tsy ponina ohatran'io zany eny Kalamanjana, fa tsaratsara zany raha ohatra ataonao salady dia ireny efa voadio tsara amin'ny supermarché ireny. Fa raha ohatra ka ataonao indray zany izy karazana ohatrany hoe tambavy na ataonao anana zany dia zay angamba no tsaratsara kokoa hoe na dia eny Kalamanjana zany sasana tsara fotsiny dia ampangotrahana dia afaka hohanina zany. Dia toy izay indray zany no azona tolotra antsika anio momba ny pissenlit. Manaova abonnement amin'izany Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.